Venenivony anjery manontolo fa araka ny fampilazana melo izay nataon'ny syndicat ny piasan'ny douane na ny Simpidou dia niroso tamin'ny fitokonana izy ireo androany. Fitokonana izay maharitra 720 ora ary mety hamafy raha toa ka tsy mivaly ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Claudia Rasolson sy Laza Morgan. Mitokona ny fahaditseranana, io no sora-baventy hita eny amin'ny bureau-ny fahaditseranana toy ny eny Tanimena. Voalaza fa tsy mbola nisy ninona tapaka taorian'ny fihaonan'izy ireo tamin'ny talen'ny kabinetran'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ny sabotsy lasa teo. Andrasana ny famahana olana avy amin'ny tompon'andraikitra raha ny voalaza ny solitena ny Simpidou ny maraina teo. Fitakian'ny piasan'ny douane dia taky ny prime 2013 à 2016 miaraka amin'ny fanamboarana ny calcul izay fanovana mode de calcul an'ilay izy mihitsy. Ny fihaonana moa zany teo anivon'ny zahay sy ny talian'ny kabinetran'ny ministera tamin'ny sabotsy riva zany dia tsy nisy zavatra nitapahana, tsy nisy ninona tapaka ka dia arak'izay zany androany ny fotoana izay nanomboanay an'izao fitokonana fahobe izao zany ho ana 720 ora zany. Raha tsy ahivina, 5 tapitrisa ariary isan'andro no vola tokony hiditra amin'ny fahaditseranana ary tsy miditra vokatry ny fitokonana. Tsy mbola nisy grevy mihoatra ny 720 ora nataonay fa 720 ora no betsaka indrindra satria ny antony ny fahatsapahanay an'izay firenena izay no hoe amin'izao fotoana izao ny firenena dia ambony noho ny zavatra rehetra zany fitiavana ny firenena izany ka tsy izahay mihitsy no andeha animba an'izany firenena izany ao anatina grevy lava reny fa kosany izany kory tsy tokony kosa ho ararotiny ny fitondrana ka nososena ny zoanay. Raha toa ka mivaly io arivo io ny fangatahan'izy ireo dia miverina miasa ny piasan'ny fahaditseranana rahampitso. Raha toa kosa ka mbola tsy mivaly ny fitakiana ao an'irina ny 720 ora dia hina hitatra izany fitokonana izany.